Manome fahatoninan'ny natiora izay no avohitra ao anatin'ireo sary izay arantiny Ampelagie etsy amin'ny Café de la Gare Sorano. Izy moa zany dia mpanao gazety mpikirakira ihany koa ny vaovao ara-javakanto sy ara-kolontsaina. Nanomboka ny 12 Aogositra lasa teo ny fampirantiana ny sary maromaro ary tsy farana raha tsy ny 12 Septambra ho avy izao, zany hoe maharitra andro maro zany ny ahafahantsika mitsidika ireo sary manome lanja ny natiora ireo. Natiora miavaka izay tsy hita afa-tsy eto Madagasikara, endrika sy kolontsaina malagasy, ireo no noraketiny Ampelagie Antsary ary aranty etsy amin'ny Café de la Gare Sorano mandritra ny iray volana. Tema ataoko amin'ity hoe nature épée satria za zany mahatonga zay thème zay za mandeha voyage de revo voyage de any no mahita fitonina kokoa no eto ville de zay fitonina zay no laleko sara. Misy 12 ireo sary aranty etsy amin'ny Café de la Gare Sorano, sary izay samy manana ny mampiavaka azy tokoa. Amin'ny maha-mpanao gazety mpikirakira ny vaovao ara-javakanto sy kolontsaina azy dia mifandray amin'ireo mpaka sary matiany ny Ampelagie ary nampitombo ny fahaizany maka sary ny fifanakalozana tamin'izy ireo. Na ny sary mainty sy fotsy na ireo maro loko dia maneho hatrany ny tanetany Ampelagie. Mitohy hatramin'ny 15 Septambra ity varotra fampirantiana sary ity. Eny tompoko lasy tompoko vavy, izay ny fotoanantsika tamin'ity takarivan'ny sabotsy ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, ankasitrahana koa ireo niarana-molavola ny fampalalam-baovao tamin'ny takariva ity. Aorianan'izao fampalalam-baovao zao dia isy ny horonan-tsary izay arahantsika. Aza dino manaraka izany mitoetrany ihany koa ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma TV. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray. Mankasitraka tompoko.